Ka miaraka amin'ny Andriamatoa Daniel mahakasika ny composta 520 andro izay efa fataon'ny Andriamatoa Daniel. Ny composta moa zany dia zezika azo avy amin'ny fanalonana ny akora organika, mety ho zezipahatra, fangarony zezipahatra, ny bozaka maina sy ny akora maitso ihany koa zany. Ahitantsika hanazava misimisy kokoa mahakasika an'izany. Ny fomba fanamboarana ny zezika composta zany dia mila manana antsika bozaka maina, dia ravina maitso, dia zezika, zezimpanaka io, dia mamboatra lavaka eo amin'ny 4 metra eo zany ny lavany, dia 2 metra ny sakany. Dia alefa aloha le bozaka farany ambany, dia ampanarahana azy le zezika avy amin'ny zezimpanaka, dia raha avy eo alefa ny ravi-maitso, dia ampanarahana miesika le ohatran'igny ihany izany fangarongarony paretapy ohatran'igny mandrapahavy eo amin'ny farany ambony, dia tondrahana rano eo amin'ny 40% eo. Ny tena antony safidiananareo azy ity fa tsy nanao karazana composta hafa. Izy zany ny antony safidianana azy dia mora karakaraina kokoa izy mitaha amin'ny composta hafa, satria raha amin'ny composta hafa ny ampiasaina dia mila tetehina aby ireo akora ireo hajinijinika. Tombontsoa azoko amin'ny resaka composta, zezika composta dia mitombo ny vokatra ary voakarakara tsara ny masomboly voafatina ambolena magnaraka, ary tsy mampiasa zezika simika koa fa ary sady tsy mampiasa zezika ohatran'ny taloha ihany koa fa ny zezika composta zany dia mahomby. Tsika teo zany fa ny composta 520 andro dia zezika mety amin'ny tantsaha no azahoana zezika amin'ny faritra betsaka sy amin'ny kalitao mahafapo ny tantsaha, azahoana vokatra tsara. Manentana antsika tasaha namana zany ampiasa an'le composta 520 andro, fa ny zezika tena mahomby nefa ny fikarakarana koa tsy dia sarotra fa hita tia toerana tia amintsika aby ny akora rehetra ilaina. Entana antsika rehetra mba ho lehana tsara amin'ny resaka zezika composta satria ahitana vokatra maro be isa-tokantrano tsirairay.